Malagasy FM manolotra ho anao mandritra hiterinandro ity. Krisy maty. Tantara no soratany Joda Razakasoa. Ireto avy no anome aina ny tantara. Sinez fahendrena raha herinambinina. Niaraka tamin'ny Ainany Tantely, Angola Pity ary Elina Sandra. Nandray feo sy nandrindra lafiny teknika Fanamby Nanatontosa Rotsy Fitiavana. Andro voalohany. Manahoana ianao mady mizelona kely? Afaka miray lalana aminao ve za? Salama tompoko. Tsy anany ny lalana e. Afaka miray lalana tsika fa tsy voatery mitovy ny tanjona tongavana. Marina izany ka Joary aloha ny anarako hoe Ay, miandray mety fa ny mahafantatra ny mademoiselle Joary fa ivelo eto aloha fa mandra-peo ianao. Ka oka aloha vetivety Fa misy inona? Tia misy taratasy kely noleko anao dia mba raiso raha sitraka ao. Oko izao ry oko izao fa momba nina nefa aloha ty e. Fivavahana amin'ny krismasy. Aleo manaraka raha toka mbola mifanojo ny lalantsika e. Iny ary tsy manino izany. Manantena fa mbola hifanojo ny lalantsika. Izay fa veloma ianao. Sendra mba mandeha tsara ve ny fianaran'lahy io e? Dada mantso miantso foana hoe manao anao ny izao lahy tiako. Za mohatra ny mahazatra foanako. Mianatra tsara mbo tafita ary mity e. Eny, haiko izany fa mahazo aina tsara amin'ilay fianarana ataon'ny lahy ty ve ho ahy lahy? Efa hatramin'izay ny riko fianarana io rery mity e. Ny tanjoko ange dia tokana ihany e. Mba hoe hanana trano mpamokatra orona tsara e. Mba tiako hanana lenta avo ny sarimihetsika malagasy. Hitako hoe tena ratsy nge ilay kalitony amin'izao e. Mba tiako hiovako. Sady mba tiako handeha amin'ireny karazana plateforme eran-tany ireny e. Dia tsy mena mitaminy eny vazaha. Tsara be lesy ilay tanjona fa mbola mila ezaka be mihitsy izany a. Ka tsy misy zavatra moro izany amin'ny fiainana ary mity a. Iainana atao tsara fotsiny dia izay. Sa ho anao izy indre? Izany mihitsy lesy Sendra. Fa izao zoky e. Be dia be ho any tanora reny ilay mizara taratasy kely hoe izy fahagagana sy fety masina hono ny ampiangonandry zareo. Tsy azoko. Fahagagana sy fety masina hoana lesy? Tsy haiko tsara fa resaka inoko tamin'ireo nandeha nody fotsiny ene izany e. Fa mahagaga fotsiny dia izao ry mity. Tanora sady manjakely daholo ilay sipa. Dia ny bandy moa izany bogosy e. Fa betsaka aloha ny voasarika e. Nga? Tsy haiko na hoe mahay mandresy lahatra zareo na hoe voasaritra ilay hatsarana ivelany fotsiny. Tena tsy haiko e. Ny devoly ane lesy teneniko alahy fa amin'ny alalan'ny hatsarana mihitsy nisy tonan'ny fonolahy e. Eny e. Fa na dia izany aza dia mitsikera olona fa devoly ao nakory zareo ry mity a. Olona tsotra sady masina bingy ireny e. Azafady ary tandremo ary fa ny ratsy anetsika kely lalana ary Sendra e. Ny tsara ny teo kely lalana anyko. Loary amin'izay ilay vary fa tena anaona be aky izany ka. Tena tsy menatra mihitsy lahy ty maniraka zoky ka. Mafina. Zaniko. Manao Sendra? Afaka mipetraka eto akaikinao ve ah? Fa ahoana no ahafantaranao ny anarako ka? Voniditra tato amin'ity parky ity ny ianao dia hitako eo amin'ny tendanao io ny anaranao e. Irojo io re a. Efa taitra be manko aho hoe ahoana ary no ahafantaranao ny anarako e. Dia ahoana ary e? Inona ny vaovao dia tsy azoko hoe fa maninona ianao no manantona ka?
nga moa dia hoe maninony nahitanao namaky boky aty dia izy dia ahoana ka anampy amaky anga ianao sa ahoana ka fa eto za vao mandinika hoe baiboly ka ety vakianao ty baiboly mihitsy ity ka fafabe le mahita tanora mamaky baiboly ve indrindra ty anaty toerana ohatr'izao sa ahoana fa aloha fa ahoana ka tena hafahafa be mihitsy mba boky hafa kosa ny vakiny ka tony loharanonena ry iza moa naranao ary ange mbola tsy fatako akory ariel eny loharanony aina no ao fa kosa betsaka ny boky miresaka fahendreny tsapako fa tena tsara io boky raha io ka mpamaky an'io asaingy mampalahelo entin'ny olona hoe andemena saina fotsy moa izy io ankehitriny ko eny marina aloha zany tena marina be mihitsy manahoanareo roa salama tompoko misy azo anampinanao ve manahoana ianao tsy zany raha izy roa fa nahitanareo avy any lavitra dia ohatra ny mahitanareo miresaka sy miady hevitra amin'ny baiboly mara zany miady hevitra baiboly mihitsy moa zay ka dia inona le anatonanao anay ka mifandraika amin'izany indrindra za ry izy roa manasanareo roa mba ho tonga any amin'ny fiangonana misy anay zany fa aizy zany tsy dia lavitra be ka dia tia misy taratasy kely dia raiso efa ao daholo ny toerana sy ny fandaharam-potoana rehetra isaky ny alahady no mivavaka ty raiso ka aoko izao aleo fa raisoko aiza ty ary dia mankasitraka amin'ny krismasy misy fotoan-dehibe mihitsy ao aminay dia ny alahady koa mialohan'izay dia afaka tonga ianao tongafa fa misy fagagana ao misy faminaniana koa ao dia misy fijoroana vavolombelona misy fanasitranana mitsangana malemy ao aminay fa asakasaka reo io eny efa voarety efa dia misaotra betsaka re misaotra anao ianao zany tsy andray misy ary tovovavy oko izao fa tena misaotra betsaka ry se eny ary angatadalana kely aloha za dia misaotra anareo nanaiky ny tafa mahazotoary ianao veloma re dia ahoana ry sendra inona zany zao no azonao lazay ka inona moa no lazaiko eo ry ariela mahaliana fotsiny le iziko zavatra ray ihany lazaiko anao raha tena fiangonana miorina amin'ny fahamarinana izy dia tsy mitaonanao amin'ny fahagagana fa mitaonanao amin'ny famonjena amin'ny fanahinao mahagaga koa tsika reto ka vao zao no mifankahita dia ohatrany hoe efa mifankalala ela be reny tsy azoko inona zao mampimeanao eo ka eny fa misaotra betsaka aloha ny tafa sy ny resadresaka tamiko teo tsy misy farana rehefa raha mbola ioneto moa zany dia arabaina fa mbola ifankahita zany ko eny ary tsy oroko aminareo ry avana malalako isany fa voatonga eto ianao voatafiditra io varavaravany fotsiny ianao dia efa voata vo miditra eo fotsiny ianao dia miraraka aminao ny fanamasina amena ka izany no ilazako fa ato amintsika ihany ny mariny rehefa ho avy eny amin'ny raha olon'andro jesosy dia isika ny vovonjo meloha amena ka zao ary ivavaka zao dia sokafo daholo ny poketrany aminareo fa hitsodrano an'izay mba ho tonga mpanankarena be ianareo raiso otry fa taratasy kely inona koa ty ry sendra ve taratasy nisy namyary ity fa ahoana manan'olana amin'ity nga ianao ka ka tsy manana mba sendra hitako teo tamin'olona tabatra fotsiny mantsy dia zay na tonga nametraka fanontaniana keliko hoe ahoana ka ela ty aloha sao dia mba lasa dalany fivavahany marina fa ahoana raha tsy ny fianarana dia baiboly maninona raha mba mamaky boky hafa fa boky be dia be eny ina ato an-trano any fiainanao raha zoko vavy atao tsara
aza miditra be amin'ny fiainako loatra fa tsy tiako ny azy zany. Otry nareo any angeny naniry ahiditra amin'ny sekoly sabata taloko zao hoe zao hoe eny aroko dia amonjy an'io fivavahana io zany ianao. Amin'ny lady zao eny anandrana fotsiny aloha dia ho hitako eo eny efa lehibe anao zao dia atao izay tianao atao manao zao ondreo zao ry Joary voky tsara ve ondry ve ondry mora fitahana ngereo ry maître Gilbert mora fitahana loatra satria manitra le firenena ny olombelona mihitsy nge fa tsy ny gasy ihany no mora fitahana amin'ity resaka kara-panahy aizako voasaina manao rituel kely hoe raha mahita vola misy trisetinareo dia ataovy anaty libakoly dia ataovy an'izao dia iny kory ondry fa manaraka daholo bravo lory maître bravo se samy manana ny anjara entana mamitaka io fa ny antsika kosa efa tonga misehatra avy dia avy mihitsy iza moa no miteny fa raha manangana fiangonana dia olona masina be na pastera be pakte efa avy lenta ny antsika ry Joary ny tsy fantatr'ireo olona marobe izay mandray an'iny taratasy kely zarainao iny anie dia izao vao mandray an'iny fotsiny dia resy lahatra fa tonga tio azy zany jereo amin'irety mpivavaka tonga atao amintsika aloha ry maître feno dia feno ny zanam-piangonana rehefa eraky Madagasikara teneniko aminao fa mbola ho fenotsika i colégium io marina tsy hoe lamanty zao dia ho avy ny krismasy tsy krismasy io amintsika fa krismaty azavai kely so ianao mbola tsy mahazo an'izany tsy misy Jesosy teraka tamin'ny 5 Desambra zany ireo olona nivavaka tamin'ny masoandro tany Eropa no nanao an'io dia ny kristianina moa mora nangala tahaka dia izao tamin'izany dia isaka manakaiky ny 5 Desambra dia hiposaka ny masoandro satria ao anatin'ny lanaizy moa ry zareo amin'izany fotoana izany mba tonga saina hoe maninona ny dadabe Noely no ankalazaina be fa tsy ilay zanak'Andriamanitra teraka raha izany sika Afrikanina moa mahantra dia tsy mba hainatra amin'ny toe-tsaina angaza ny any anao sorona zao tsika fa ho tonga ny krismasy entina nomezana ny voninahitra n'le masoandro vao tonga amintsika iny ino no Andriamanitra hita maso dia izao mba mametraka fanontaniana ve ny mpivavaka hoe maninona ny rehefa krismasy na paka na reo lazaina fa fety masina dia be ny maty dia misy loza foana ihany koa tsy hainy zany ry Joary tsy fantany fa manimbazimba ny Andriamanina izy amin'ireny ny olombelona ny namorona an'ireny raha tsy ilaza fa reo fanahy miaraka amintsika zay aloha fandeha mitak'olona kely sy ny sisa indray ndao ary fa lalana Malagasy FM manan'olotra ho anao teo krismaty tantara no soratany Joda Razakasoro ireto avy no nanome aina ny tantara Sinez fa endrena raha herinambinina niaraka tamin'ny ainany tantely Angola Pity ary Elina Sandra nandray feo sy nandrindra lafiny teknika Fanamby nanatontosa rotsy fitiavana mbola hitoy